LOZA MIANTONA Tantara Indray Miseho nosoratany Dadafara. Ovelomin-dralala sy Christophe Raviarmanana Miaraka amin'ny Sylviarandrenatoandro, Fifi, Nanja. Mandray feo sy mandrindra ra teknika. Mamiargolo. Manatontosa. Nanja, Razafondrakoto. Aok'izay raha matofa atao ahoana fa izay ny lahatra. Okary izay e. Tena mafy loatra ka. Tao anatin'indray mpimaso ny namoizana azy mivady noho iny lozam-piarako ty iny. Eny e, mafy aloka nefa atao ahoana fa izay no anjarany. Fanjakely izao no tena mampalahelo. Ka iny mihitsy ny tena mahalasa ny saiko. Sady izy tao tsy manakavana ety mihitsy afa tsy sika. Za ihany ny piraita-po amin'ny tompoko laharainy. Fa amin'ireniny koa tsy misy afa-tsy anankiray saingy mipetraka ny toliara. Reny aza zao tsy fantatra na ho tonga amin'ity fahoriany ity na ahoana. Dia tsy fantatra mihitsy e. Ka isika nge izany tsy maintsy handray amin'ny fanjara izany e. Sa ahoana? Izy aloha tsy manakavana feto mihitsy e. Aleo aloha vita ny fandevenana dia ho hita eo e. Zao no izy rizmenada an? Ena ry dada. Eny dada. Raha antsika mahita zao mahazo amin'ny fanjo zao. Za aloha ry dada tena malahelo azy mihitsy a. Aiza izy zao? Ka izay indrindra e. Sika ihany mba haniavany eto. Niavany avy amin'ireny moa anontoliara. Afilavitra tsy azo amindrony e. Ka nanapa-kevitra izay mivady fa ho raisitsika izy. Tena mety zany ry dada. Ka hipetraka ato amintsika zany izy? Ie, hipetraka ato amintsika. Ka ahoana mba hevitra indrindra? Ka ho ariana amin'iza tokoa moa izy zany. Ka izay indrindra e. Mahirezaretsy ry fanja. Atao ahoana fa izay ny lahatra. Tena mafy loatra ary ny toa. Izy mivady mihitsy ve indray nafoto ao anatin'indray mpimaso monja mba miangatra loatra Andriamanitra ka. Aza miteny an'izany ry fanja. Tsy misy Andriamanitra miangatra izany fa samy manana ny anjarany ny olona tsirairay. Ka mafy loatra ny ary dada toa. Eny e, marina izany saingy izay ny lahatra ka atao ahoana e. Sady izay tsy hanary andry fa aza malahelo e. Misaotra tompoko. Ka izao ry fanja. Eny tompoko. Indry moa tsy manakavany eto an-tanàna fa tsy izay ka dia ho raisinay indry hipetraka atao aminay. Izany indrindra kia eto aminay indry no mipetraka. Misaotra anareo ry dada tosiny eny toa. Andriamanitra ny hamalisoa anareo. Tsy misy isaorana rehetra fa didinay izany e. Misaotra tompoko. Fa na izany aza misy zavatra tsara lasaina ihany dia ny ety am-piandohana sao mifankatia tsy mifamarafara. Hoe ahoana ary ny eny toa? Hoe ho raisinay indry hipetraka ato aminay a. Ho velominay. Saingy ny ampianatra indry angamba mety tsy ho vitanay a. Ohatray kosa e. Fa maninona kosa izy raha ampianarina ry dada sy neny a. Ka ny fianarana ngely tsy vita mambolana na herintaona fa mbola hoely. Ka tsy ho araka izany. Ny anareo menadazy efa manahirana. Tsy maninona fa efa zava-dehibe ny fandraisanareo ka mbola mamerina fisaorana anareo dia mba maizy nareo telo menada mifanaraka sy mifankatia tsara e. Tamana ato aminay ihany ve indry? Ka ho aiza moa ary aza tsy ho tamana? Eny e, fantatro fa malahelo indry amin'ilay tsy afaka mianatra. Malahelo saingy tao ahoana moa e. Marina ny tenin'izy mivady fa tsy mora ny mampianatra ankizy anankiray. Nefa tokony ho vitandry zareo ihany no mampianatra indry fa ry zareo mihitsy angamba tsy tia mpianatra. Ka tsy azo terena nge izy ry azy sady tsy manino izany fa efa zava-dehibe ny fandraisany Nefa aza malahelo indry fa
Ezaka mpianatra andry ato an-trano arak'izay mba mety ho vitako. Zany a? Misaotra. Raha mba ohatra anao daholo mantsy izy telo mianaka angamba ho adingo tanteraka amin'ny mahakamboty aho. Eny e, hitako tsara ny fitondrano zareo anao fa ataony toy ny mpanampy fa tsy mba ohatra ny zanaka. Nefa aza malahelo fa sazokonao mbola eto. Iada, tsy tokony hitaraina aminao aho saingy tsy manakava ny zarako ny alaheloko afa-tsy ianao a. Aza malahelo aho fa ifampisarantsika mianadaly no mahazo anao rehetra e. Zany a? Misaotra ry Ada. Ireo kiry fanja, mba sasao ireo akanjoko ireo. Aiza? Ireo efa nangoniko ireo. Atonga ke dia sasao zao so tsy maina. Inona indray izany sasany zany? Inona reto? Akanjo ny vololona. Akanjoko letsy ireo a. Zao no izy ry vololona. Manomboka izao a, tsy hampanasanao lambanao tsony fanja. Raha vavinao nge izy fa tsy sanatria mpiasantsika akory. Inona koa raha mahasarotiny ianao amin'izany? Izay lamba kely ireo. Izy anasa aza tsy sarotiny. Satria tsy sarotiny izy dia ararotinao. Anasa ny lambanao koa ve dia tsy ho vitanao e. Avelao akiry fanja fa atao masika be koa ty mpiaro andry ity ka. Ary zary vololona aza anaovanao esitenao ohatran'izany a. Zay ry fanja, tsy manasa ny lambany intsony ianao manomboka izao. Ary inona indray dia mampimonjomonjo andry e. Mahasosotra ny zanakareo. Zanaka iza? Fa hiaja fa ho iza indray ary. Fa nisinina ndray e. Ka izy indray no miseho mpiaro amin'ny fanja sy mandidididy atao trano ato. Mandidindidy ahoana? Fa nisinina tsy azoko mihitsy. Ka mba nindrana amin'ny fanja nasany akanjoko vitsivitsy dia izy no nanangam-bovony. Nanangam-bovona ahoana e? Tonga dia didy jadona tsy misy edikevitra fa tsy mahazo manasany akanjoko tsono ny fanja. Fa maninona hono? Ka tsy piasa tsoika ho ny fanjako. Sany koa ve retsy dia atao ampifamaly a. Akanjo indry koa ve dia tsy ho vitandry manasa azy. Nareo koa tao natao anirina vao maika mampivandravandra. Fa nao inona fotsiny ato ary iny? Ho veloma sy atavezina fotsiny. Mba moramora ty vavandry ha? Mbola ho ela nge ny andro iainandry e. Ka hatramin'izay nge izy ihany nanasany akanjoko e. Ka ho vitandry izany ny famaly amin'ny ady isan'andro. Ka maninona raha mba teneninareo hiaja tsy handidididy ohatr'izany? Raha zavatra hafa retsy mety ho vitako ihany no miteny azy a. Fa raha momba amin'ny fanja, aleo raha andry ny teniny mba tsy isian'ny fifandirana eo aminareo menada. Sady zavatra tsy misy dikany ange reto zany e. Orfanja! Ahoana tompoko? Fa ahoana ty loka ny dorandry ity e. Fa inona fotsiny nataondry tato sa natory fotsiny? Mifona ny to fa tena tsy fananiko a. Mifona ahoana e. Fa naninona ny dorany ohatran'io? Narary ny andohako dia nitsotsotra kely teo am-pandriana. Kanjo restory teo a dia izay no namahy an'ilay loka. Hita mihitsy fa ny akamondriny na parindry. Dia inona izao ny lofana? Vola vidin'io very manginy fotsiny. Oriny a. Mazava nge ny teniny teo fa narary ny andohany fa tsy akamono izany e. Ianao koa mangina. Sa tsy hitan'ny masonao io loka may io? Hitako mihitsy io fa izy aza mba narary e. Fidiny ho azy anga zany. Ary ianao mbola miaroaro azy ihany a. Mahita tao loka zany ianao zao. Aza manao vain-draha latsy mba marary rery ny eny a. Ndana koa ianao mandeha ihany fa mandreraka. Aza manampitrotraka ny atezerako eto. Zay atao loka zao aza mbola manahirana ny saiko. Ka na imenimenina sy ho tezitra eo azy ianao a. Efa may io dia may. Tsy misy azo atao tsony. Fa nga mbola tsy vonina foana ny sakafo raha se eno a. Ka loza ngera angaty fa nidora amin'ny fanjataony loka dia mbola namorona loka hafa e. Fa nidorany ahoana koa? Ny adalany. Orineny a. Mba matahora renareo an'Andriamanitra e. Fa nisinina tato e. Fa naninona ny loka ny may? Ka narary hono ny andoha amin'ny fanja e. Dia mba nitsotsotra teo am-pandriana izy kanjo restory tao. Inona koa ny zany eo fa ny akamoana mibetsaka. Dia aiza izy zao? Nasaiko nandrinandro izy fa mbola mararo ny lohany. Fa ela zany no mibaika ato an-trano ato. Ha? Ory
dada, olona marary angizy fa sao dia hanody anareo no mahazo azy e. Tsy misy mangoraka azy nareo mianakavy na iray azy. Ny lokanareo mahay ihany no misy lanjany aminareo. Olo ty e, efa fotoana fisakafoanana ange zao e. Ka tsy fidino azy ange e. Sa tsy fantatrareo mihitsy zany hoe marary zany e. Ataovy malakilaky io raha matoa fa mandreraka koa ny mifamaly amin'le ty eto a. Ary lasy alahy mandeha any fa sy. Manahoana ny andohandry zao? Efa azoazo. Ay, fa zao fanja. Aza miasa saina amin'izay vavandry zareo andry a. Ka ho aiza moa ahy e, tsy maintsy mandefotrako. Ny omby mahity koa tsy lelafon'ny namany. Aza malahelo aky fa za mbola eto a. Misaotra ry aja, raha tsy teto angamba ianao efa namofo mihitsy a. Aza miteny an'izany moa e. Tena kambody tokoa ka tsy hanana ny olena maso. Nefa angeka efa mba manompo andry zareo ahy e. Iany e, fantatro izany fa mahirizaka ia. Zay mahazo andry iarahantsika miana tamin'izaka e. Indraindray ange ary aza te hitsoka hiala ato mihitsy fa tsy hitako izay ale. Andeha ho aiza indry raha miala ato. Irenireny any amin'ny arabe eny fotsiny, tsy voamaka ho loza. Ka zany ngeny mbola iretako eto e. Zao a, aza tao an-tsaindry mihitsy zany hiala ato zany. Vanja, ahoany ty lobako ny dorandry tamin'ny fery ty? Mifona dadatoa fa tsy fananiko a. Tsy fananiko. Tena zaza tsy misy saina sady vendrana mihitsy ty. Inona Andray kosa ry dada. Mahatsirafy. Lobaka maivy iano amelahanareo te maina azy ohatr'izao e. Sao mba tsy rariny. Mangina koa lahy. Lobako lafy vidy be io. Aiza izy no ahita volany lonan'io? Aleo rangaha fa soloko ny lobaka reo raha zaly foana. Aiza koa lahy no ahita volany lonan'io e. Angalatra. So everiny lafa arivona 2 arivo ary vidin'io. Tsy raharahanareo izay hitako vola fa tsy maintsy mahita rehefa tsy maintsy hosoloana ny lobaka reo e. Mandiavanareo mahazo azy. Ary mangina lahy fa tsy elandray ny be vava amiko eo a. Ka tsy maintsy miteny a rehefa tsy mety ny ataonareo e. Fa ny nataon'ny fantsanandoro ny lobako indray mety. Ka izy ve andorany fanahaniana aminareo e. Tsy fitandremana altinina tonga an'io a. Efa miteny aminao a fa raha io no mampalahelo anao dia hosoloko. Mandany lahany fa velao any zany resaka zany. Ary mba mitandremy ianao ry fanja amin'ny sisa. Ory dada sineny a. Sao mba tsy rariny intsony ty ataonareo amin'ny fanjy ty e. Afindray ianao sy ny fiarovana amin'ny fanja. Fa misy inona indray litya. Fa inona indray nitaraina amin'ny fanja tamin'ny latany? Angamo izy mila mitaraina ty amiko e. Hitako daholo ange ny zavatra hiainany atao trano ato e. Fa misy inona indray e. Tena ohatran mipiasa mihitsy ange ny anaovanareo azy ato e. Piasa hoana koa? Ka izy daholo ny asainareo manao ny asa rehetra ato. Amin'izay nefa tsy mba misy sitraka fa ny bedy sy ny latsa aza mbola manaraka. Ka zaza ato an-trano veletsy tsy hanao raharaha. Ka maninona raha ivololona indray no mba asainareo manao ny asa ataon'ny fanja? Mba asaivo manao ndray andro fotsiny no hitantsika io e. Fa inona mihitsy ny tsy aritra ao amin'ny inana bavikelinao iny e. Zao no izy e. Samy anabaviko daholo izy roa vavy saingy tena ohatry ny atsimo sy avaratra ny fitondranareo azy ka. Ry aja, tadiavinao ampitovy kosa zany izy roa. Sao dia adinonao aza fa vavy tokako angevololole. Eny e. Fantatro tsara zany. Fa ny mba hiangaviako anareo fotsiny a. Aza dia atao ohatran'ny mpiasa re hifanjy. Fa ngale tsy misy mampiasa azy eo a. Mba fiangaviana fotsiny ny hafa izy angamo manakale. Ka tsy efa fiantrana azy ve ny nandraisantsika azy e. Ianao koa efa diso manaratsy anay loatra. Hitako izao fa tsy fiantrana azy mihitsy ny nandraisanareo azy fa atao piasa. Piasa mikarama-vary masaka. Avelao any amin'izay ny resaka fanja fa mandreraka mihitsy ny fiteniny lahy. So alefako any io ny farany. Moa zany mba vavanareoko. Alefanareo aiza? Alefanareo irenireny eny an-dalambe rehetra eny.
Ka rehefa izay ve nitadaviny lahy tsy aleo izy alefa fa any angamba izy tsy manao nininona. Zany moa mba valibiraingina ataonareo rehefa voatsindrona maharary anareo nareoko. Ataovy angefa miara-manjavony izay mianadavo ho gagy nareo. Oka izay ry izy mianaka fa toa lasa lavitra be izany resaka izany a. Oka izay marina fa toa mifanome laginina fotsiny eto. Resaka fanja ve no ampikorotana antsika menakavy e. Mba miangavy andriaka ary vololona tsy hanao SST momba rehefa mba tonga tiana namandry iny a. Fa maneso andry ahoana koa izay? Toa tsy manao fa tsy mifosafosa olona nareoko. Saingy mifosanareo olo-kafa aloha tsy misy idirako fa ny fanesoesonareo any tsy zakako. Ndry koa aza miseho milay eo fa tsy. Indray miseho milay ahoana koa e. Mba fiangavinany a raha vavindry angeky e. Raha vavy anga. So adindry raha fa fangorahana ngeny nandraisanay andriva so mievy tena ho tompotrano zato izy. Tsy fidiny ho angeky izao e. Ary aza manody anao mahazo a. Irindry okamboto koa zany. Aza mihainy vilana ary vololona. Mazava ngeny teniko teo hoe aza manody anao mahazo ahy fa tsy niteny hoe manodiavanao. Namako indray rikala tsy maintsy miditra tiana ho falindriana tesitra. Ory vololona. Za nge tsy mandrara namandritsy ho aty e. Fa aza mpandaingana amin'ny zavatra tsy niteneny. Tsy indry mihitsy ny baiko anay amin'izay tianay atao atao-tranonay ato. Mazava. Na atao tranonareo azy nareo tsy mananjoa anesoeso fa dia efa miteny azay. Ary so dia zodoka amin'ny manana piaro tendrika mitady dingindramo sy anjakazaka atao trano ato a. Tady diova mbola dada sy neny no masy mandidy ato fa tsy aza akory. Fa inona indray hono izao ifamalianareo roa mahavoatonontonona ny anarako ato izao e. Fa misy inona ry fanja? Ka mibavinareo miseho milay fa manana anareo miaro azoko. Fa misy inona indray e. Ary miseho milay ahoana? Ka tsy misalasala mihitsy izy mandrara tsy apiditra mipriska atao trano ato. Ndraiky iry vololona. Hita avy izany e. Dia tsy menatra kory ve ndry mamoron-dainga be eo. Ny marina lazaina raha sa fa aza manendrikendrika. Fa nisy inona ry fanja? Inona no tena marina fa rano vavan'io aloha efa tsy mahagaga. Efa lasa halanao koa ankehitriny hatramin'ny tongavany kala fanjo tato a. Manginy e. I fanja no anontaniako fa tsy indry. Ka hoana ry fanja? Inona no nitranga teto? Mba niangavy azy fotsiny tsy hanesoesoa rehefa tonga eto iny namaniny. Nefa dia navadiny resaka hafa indray ilay izy dia izy be tatasika io. Za indray izany lazaindrifa be tatasika. Ka marina kosa izany ry vololona. Hitanao izany. Tsy mahazo rariny aminao mihitsy fa tsy maintsy fanja foana amin'ny manana amin'ny marina. Ka efa mba nisy reko ihany angeny resaka reo espriska fa tsy mbola niteny fotsiny ahy e. Resaka inona koa neninao? Tsy manan-draharaha afa-tsy ny mifosa olona sy manesoeso an'ny fanja fotsiny ianareo. Isy. Tsy misy manesoeso azy izany eo fa ny anao mifankahalana amin'ny betsaka e. Izao ihany no teniko aminao ry vololona. Raha tsy anaka tao afa-tsy ny fosa olona sy indrindra anesoeso amin'ny fanja fotsiny ianareo dia tsy ilaiko intsony iny namanao iny hiditra atao trano ato. Fa any ivelany ihany nareo mitatasiaka. Fa hatramin'ny oviana koa ianao no afaka mandrara tsy hitondra ny namako atao trano. Sa efa adinonao koa ny fisiany dada sy neny dia ianao no andidy sy hanapaka ato? Tsy mandrara azy tsy hiditra ato aho. Fa efa mazava izay teniko izay ka dia mampitandrina anao fa fahendrenao anao ny tsy hampiakatra ny atezerako. Avilo ndry ry fanja. Ahoana tompo? Ndry aza be tady-bolana sy be tara indrainany amin'ny hatsany mihitsy a. Ka nga moa izany tady-bolana tany aminy roneny to? Izao ihany no lazaiko andria. Tsy hatsa akory ny mandidy manapaka atao trano fa mbola izay mivady. Azo indry izany? Fantatro izany ka. Hatramin'ny nahatongava andry dia lasa mifamaly foana izy menadany efa olona mpifankatia be hatramin'izay. Ny alako eto izany tena tianareo raha azoko tsara. Moa izany mba fandraisandry ny teniko. Ka ohatr' izany no fahazoako azoko. Tsy misy mandroaka andry izany eo fa ndry aza malalay finosana ohatran'izany. Ho aizy indry raha miala eto mba manana fandeferany e. Fa mbola tsy hitanareo ihany veriny eny to ny fandeferako sa atahoana indray mandefitra vao mety aminareo. Ary ndry aza be famaliana eo fa izay fotsiny e. Mba mahaiza miara-monina raha mbola te hipetraka ato.
avy nytomany indray ndry io fa nisy inona indray tsy avy nytomany izany aka hita io mahazo ndry bongobongo io fa inona indray mahazo andry aleo a tsy teny ka fa misy inona ho tsy miteny aza be dy maika fa hiteny fa misy inona ry fanja anafinamiko indray ndry ka nitezeran'ny ento a fa lazay mibe tady-bolana aminao ony ay ve aza miasa saina amin'izany aky ka mankarary ihany ngendraindray ianao ve efa mandevitra mahakamboton'ny tena nefa dia mbola be desiny asa saina mandevitra foana zao ihany lazaiko andry raha mbola eto aza makalaky amin'izay ataondry zareo any mitsoriko aminao ry aza fa raha nahita nale efa niala teto ohatra ny tsy hanabavindray mihitsy ny ento fanja tadidio fa zay misy andry misy ary zay mahazo andry mahazo ka tandremo sao mieritreritra hitsoaka ato fa vo mainka loza ka hitsoaka ho aiza koa moa ary aza sady raha hitsoaka aza tsy maintsy miteny aminao zay indrindra ary ndriry vololona aza dia manetsikelyko any amin'ny eny any manetsikelyko inona koa hita fa vokisandry lainginy eny mba hibe dia amin'ny fanja izay indray le fiarovana amin'ny fanja ka lazao fa tsy handraingy andry indray ny eny ianao nga moa tsy efa natakalinao an'iny fanjafanjiny mihitsy ahy ohatra ny fanja indray raha nga nyray tapo aminao aza viliviliny ny resaka ry vololona sa mianabaviko daholo nareo fa tsy maintsy teny eny kokoa izay manao ny tsy mety fa nga moa tsy za foana ny diso dia efa mampitandrina anao ary vololona fa raha sanatry tsy tamahanato iny zandroko iny amin'ny anaovanareo azy dia miara-manjavina aminy dia ho aiza ianao ho inona koa moa izany tsy zaranao aza lasa daholo izay mianadamy izay manjaka rery ato ianao fa ina mihitsy ny tsy afozanao an'iny fanjina raha tsy zana-kanadany iny efa nieritreritra zavatra hafa mihitsy moa izany mba fisainanaoko ka ohatrany hoe sipanao mihitsy iziko mila nafitohana mihitsy miresaka aminao everinao fa ataoko ambony noho ifanja izany sipo izany raha anao an'izany tadidio fa tsy fidy no an'ny fanja ny kamboto ka aza dia manenjy dresy raha mbola velondray aman-dreny zao ry fanja eny tompoko tsy manasa lamba tsondry manomboko izao fa anaramana olona ny fanasana ny lamba rehetra misaotra dadatoa ndra raha atao trano koa tsy maintsy fampizarana reo telomenada fa mbola iresaka amin'ny aja sy vololona momba an'izay zany eny tompoko fa zay fa velako eo ndry aloha fihinariny natonga ny dadatoa ny resaka n'izany sany dina ny fany masina ary iny tia mampieritreritra andry avy ato amin'indringa dady iny ie avy ny resaka tamiko teo izy dry resaka inona ki nisy vaovao tsara ny resahany tamiko teo ary izay aza ny mampieritreritra fa inona ki ny lazainy tsy manasa lamba ntsony afa hanaraman'olona daholo ny sasa lamba rehetra ary ny raharaha atao trano ny fampizarantsika telomenada tsara kosa izany fa inona honona tonga azy handray an'izany fanapahan-kevitra izany dia tsy haiko fa izay ny resahany teo efa tsara aloha izany fa iraha vorokitsay izao ny monjomonjo amin'izanyko iza indray ty raha vorokitsay ivololona fa maninona kosa izy ny ataonao an'izany ka hita fa raha vorokitsaiko tsy hitanao rehefa fitafiany miparitaka eran'ny tranon'ireo tsy hainy akory no mandamina azy ka tsy zatra manao ny mahatonga an'izany ka kenakendaindrineny loatra dia izany no alehany ka aza atao vorokitsay izany kosa izy na zany azy ka hoanaka izy ato ry fanja ay makamakainy ry ie mba makamakaina kely tsara izany ka
Ary ndriange lasa mahafatifaty kely e. Mahafatifaty kely ahoana ry dadatoa? Mahafatifaty be ndry aleo aloha hipetraka eto e. Tsy ampaninina ndry a? Tsy maninona ka? Zao retsy a. Za zao a mieritreritra fa tokony ampidirina mianatra ndry. Sa ahoana? Tena tiako be izany ry dadatoa. Fa miakina amindry ihany zany ka. Mazoto aho na rapitso dia ndrapitso aza? Eny e, ho hitantsika eo ihany. Fa mbola ifampiresahako amin'ny eny-toandry aloha. Dia misaotra dadatoa. Fa ndrio tsara tarehy a. Ary iny ty ataonao ry dadatoa? Mahafinaritra andry. Finona nikitikitianao. Aza safisafona ohatran'io feoko ka. Ary ny akanjoko aza ampiakarina ohatran'io. Asa miariny ndry fa matoritory ihany makainy e. Melahy eto akaiko eto ianao ry dadatoa. Dia aza kitikitianao safisafonao aka. Fanja, mahafinaritra andry. Tsy ataoko mahita fijaliana intsony ndry ato an-trano manomboko izao. Aleo ahiarina eto ka. Fanja, angandry tsy te hianatra indray e. Tsy azoko mihitsy izay resahanao. Ampianariko indry na hatrany amin'ny baka plus aza raha manaiky hiaraka amiko. Hiaraka aminao aiza? Aza misary adaly eo ry fanja fisaniko io dia tsy ho azonao a. Ianao mihitsy ngamba no misary adala fa tsy za. Fanja, tiako andry. Te hiaraka amindry mafy mihitsy aho. Isan'andro aho tsy mahita tory fa mieritreritra andry foana. Ao ianao andehanako fa tsy haiko izany resaka ao izany ka. Ahoana ihany ny hevitry ry fanja? Ny hevitro amin'iny? Te hiaraka amindry ho aza aho. Miala tsiny aminao ary dadatoa. Miangavy anao hivoaka ny hevitraniko raha izany mbola resahanao amiko eo. Raha tsy te halazako amin'ny eny tosy ianao. Fa ndrivy tsy te hianatra indray e. Aleo ihany aho amin'izao raha izany ny takalo ny tadiavinao ka. Fa aleoko lavitra tsy mianatra fa manaja ny tenako toy izay hianatra nefa viravirany tsy matahototo sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Masika mihitsy angendry izany e. Ka ianao dadatoa tsy mahay miaina. Tsy maintsy halazako amin'ny aja sy neny toa ianao ary ho lazaiko amin'ny fianakaviana hafa koa raha ilaina. Eny araka fa tsy resaka an'izany amindry intsony fa za miteniteny amin'ny olona indrindra misy telo mianaka dia miala tsiny aky fanja izany a. Eny ary. Lozako ary aloha ndry e. Ndao ary. Ndry indray aloha ry fanja tsy maintsy azoko na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Fa rehefa tsy azoko amin'ny teny malemy sy tambitamby ndry dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Saingy aleo aloha asiana faharetana kely. Mody asiana fetsaram-belatsia aloha. Avy eo hita eo ihany e. Nanapa-kevitra raha seny fa ampianarina fanja. Ampianarina ahoana? Ampidirina hianatra fa inona koa ary izany fanontaniana izany e. Fa inona koa izao no nahataitaitra anao teo? Ka mampalahelo izy e. Ohatra ny nanararoatra amin'ny fahakampotiany loatra sika hatramin'izay. Izany ve raha ngaty tsy hiteraka fahasahiranana? Aleo raha matoa mba manao asa soa aminy na dia kely fotsiny aza. Mba eritrereto ihany ny fahasahiranana amin'izany indrindra ny ara-bola. Fantatro izany fa efa voadiniko hoe. Fa nidina amin'ny fanahy masina ve raha ngaty sa? Zay fiheveranao azy fa izay aloha ny fanapa-kevitro. Fa mba mahagaga ihany koa angenao ty e. Fa maninona? Zanaka Kanada anao nge iny kanefa ianao indray ny tao malailay finosany e. Dia izay izanyko. Aleo tsy asiana resaka betsaka. Tena tsy azoko mihitsy ty fanapahan-kevitra ireo mpianatra amin'ny fanjo ty. Ka na za koa aza rehetra mba gaga ihany fa fanapahan-kevitra rainareo moa inoko. Dia nanaiko fotsiny ve nareo? Ka heverindrianao inona ary aho? Za tompo-kavana indray ve no hitsivalana tsy hafahafa? Fa mba inona koa ary nampiova hevitra ny data fa tena tsy azoko mihitsy e. Sa voalambolambo ny kiala ratsy. Voalambolaambony ahoana findry ity koa ohatrin'ireny hoe raha vavindry angamba ny fiheverandry amin'ny fanja. Ty filazanareo azo koroneny. Ka toa adinindry fa raha vavindry nge iny e. Ka ny ena lasa ny saka ngery neny tsy maninona fa ny fidingin'ny rambony tsy zaka e. Fidingin'ny rambony ahoana?
ko raha iny verineny ny mahay eo tsy hitsahany any atampon-doha aiza koa retsy no isy an'izany fa ny tsy fitiavandry azy mihitsy no efa be loatra ka sao dia hosongonana angearina eny no tena mampatahotra ndry kosa izany efa tsy vonina hianatra izy efa niato ela be ka karazan'olona mahay sady be herim-po ange mifanjindrina eny avelao any amin'izay izany resaka izany fa rehefa tsy ezaka indri avelao imezany eo fa inona hono na tapakevitra ny dada apiditra ndry hianatra tsy fantatro mihitsy fa inona avy ny resany tamindry ka angamo izy nyresaka inona tamiko fa dia inona napakevitra apiditra hianatra iny mety natsapany tsy nentina taony angamba izy mivady mety izay tokoa angamba sady rary mihitsy ange ianao raha velomy sy ampianariny izy ny tapaky ny maty tsy fidiny ho anao ny kamboty fa za aloha tena ezaka mafy mihitsy anatratra an'izay fahataranyizay eny sady za koa hanampy andry foana amin'izay tsy azo indry izany misaotra ry aja ka manao ahoana ny fianarandriry fantsa mafimafy ihany aloha ilay manenjika amin'ny fahatarana fa na zany aza tsy dia misy olana loatra ka manao ahoana tsy dia manavao loatra somary manavao kely ihany tamin'ny voalohany fa izao efa mandeha tsara ka sady za koa nge manampy azy arak'izay vitako ato an-trano tsara izany mahafinaritra rehefa mahay mifanampinareo dia mbola mamerina ny fisaorana anareo ary dadatoa fa zava-dehibe izao ataonareo amiko izao inona retsy ny tokony isaorandria zanakainga indry aza malaheloelo foana fa ataona hitakan'izy menadany fitondranay andry misaotra dadatoa misaotra dada izay fa samy miezaka daoly esery fanjakeliko azoko ihany ilay nitsiriritiko tany amindry tsy nandiso any eritreritro fa tena mbola virjinikala ary aloha amboarina tsara mifandriana sy ny akanjony dia mandeha amin'izay so misy miverina tapika eo ny ray amin'izy telo mianaka ka loza io aloha mbola ho elaela eo vao ifo mbola miasa tsara ilay fampatoriana vita loka iny androandro fanjakeloko fa ny deuxième tour indray izao no ketrehana amin'ny manaraka tsy maintsy mbola hiverenako io ka fanja ndry fa manina ary kalabe marinina inany tsy mamaly fanja fanja aleo mihitsy aloha jerenao amin'ny efitranony ao sao dia resy toro ndraiky alakamo vavy iny jereo ty izy mivalapatra ohatra reny olona maty reny fanja ndry fa maninona ty matory maty sa tena avavy ty to ohatrany tsy miaina atsony ange izy izany aleo mihitsy aloha atsony raha pary dia maka dokotera fa tena avavy ty tena mba tsy rariny kosa rangazo zao iza loatra ary ny olo tsy valina na vita an'izao sady na olona ny viany anabaviko noho ny taperiny koa ny aingy tena lozy ity ka fa iza marina ary na vita an'izao ary inona moa no lazain'ny dokotera ty raha ny filazany aloha dia be loatra ilay fanafody fampatoriana ny mena fanja izay ny tsy nampifoa azy tsony fa iza loatra kosa ary n'olo tsy vanina tafiditra tato an-trano tato sady ny anolana sy hamona amin'ny fanja mihitsy no nandehana ny tato satria ny entana tato an-trano tsy nisy mipikana dia fanjaitra iray aza izay aloha dia azo inona ny famarinany fa aza atao fantatro kosa aloha izay nahavita an'izao fa ataoko maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify
asa mora enti-pohatra izany aloha letsy riaja fa mitonia. Ahoanakory dada nitoniana amin'izao zavatra izao a? Eny e, mafy amintsika rehetra izao nefa efa manao ny asany ny pôlisy. Fa za tsy maintsy hamaly-faty. Ka raha maly faty alahy dia inona ny vokatra izay? Tsy maintsy higadry alahy raha mahafaty olona eo. Ny anabavin-lahy nefa efa maty tsy verina intsony. Aja, marina fa mafy amintsika izao zava-mitrango izao nefa tandremo ihany ny fihetsikana fa tena marina nge ny tenindrainao hoe avelao ny lalàna no anasazy an'izay vandoza. Ka tena tsy zakako marina e, tena tsy zakako izao. Oka letsy ry da, ento amin'saina letsy fa aza mety ho baiko ny foa. Sady aloha koa tsika hiandry am-pitoniana an'izay vokatry ny fikarohana ataony manam-pahefana. Ivololona aza le tsy mahatakatra an'izany. Sady mino aho fa tsy maintsy ho tratra izay nahavita an'izao na hoelana ho aingany e. Mbola tsy nisy vaovao foana very dada tany amin'ny pôlisy tany e. Vao maly mihitsy any nandalo tany fa mbola tsy misy mangirana hoy ny hatramin'izao e. So mba efa tratrandry zalahy kosa ary le navandoza fa avilivilindry zareo fotsiny e. Aviliviliny ahoana koa letsy. Ka efa manjaka eto amintsika loatra ngery dada ny risoriso'ny kolikoly e. Mino aletsy fa tsy misy an'izany fa tena mikaroka ry zareo a. Za aloha ry dada, tena mino fa olona tsy lavitra antsika mihitsy ny nahavita an'iny a. Ary mety olona efa mpakato amintsika mihitsy aza angamba. Fa ahoana ny lazany lany izany? Ka andro atoandro be nanahary nge no nitrangany iny fa tsy alina e. Sady amin'izay toy ny efa fantany fa hifanjareriny tato an-trano. Asa letsy, fa dia miandry am-pitoniana tsika e. To tahaka ny tsy androko tsonika. Ka inona moa no azony laha atao eo e? Ny fanontaniana mipetraka izao dia hoe iza koatra antsika efa mianaka no nahafantatra fa hifanjareriny tato an-trano. Dia iza amin'ireo olona mpifanerasera amintsika ireo no nitsiriritra ny fanja. Ka sary baliana daola ingeza amin'ny fanontaniana izany e. Nareo ve tsy mahita olona hiahiana mihitsy e? Iza moa no heveriny laho ahiahiko eo e? Ialanga mahita. Efa nomboka hikaroka izao fa ela loatra amin'ny pôlisinareo. Nefa tsy lavitra antsika ny olon-dratsy. Somba ndry ihany ry vololona no ambadiky ny famonoana ny fanjiny a. Maninona tsara? So efa ho lasa dala amin'ny alahelo amin'ny fanja ary lahy ka mirediledy sy miteniteny foana. Eny e, tsy lavika fa tena ho mila lasa dala tokoa amin'ny alaheloko an'iny abavikeloko iny saingy na izany aza tsy miteniteny foana. Sady fanontaniana tsotra ngeny napetrako taminao fa tsy hoe manendrikendrika anao akory e. Ka fanontanian'olona dala sy efa verisainana ianao e. Fantatro angery vololona fa tsy levon'ny vavononao mihitsy ny nampidirany dada amin'ny fanjahianatra sy hitondrany azy toy ny zanany iny e. Sa andany izany ianao? Dia izay ve nanendrikendrehanao a? Izay nge no ilazako hoe efa verisaina ianao e. Ka za nge ho tsy manendrikendrika fa miahiahy fotsiny e. Dia atsaharo hatreo ny fiahihinao afa tsy hamoan'olona na oviana mihitsy a ninon'inona antony. Eny ary mialatsiny akia. Dada, aza atao mahatezitra anao izao resako izao fa ny ahiaho ny mantsy tsy havanana. Fa misy inona? Angamba ianao hiara-manaiky amiko fa tsy lavitra antsika mihitsy ny olona nahavanondoza namono amin'ny fanja. Inona no tiany laho lazainy e? Tsy misy olo-kafa koatra antsika efa mianaka nahalala fa hifanjareriny tato an-trano tamin'iny fotoana iny. Dia maninona? Tsy azoko mihitsy ny tiany lahatongavany e. Mazava koa anefa fa tsy nandroba mihitsy le tsy vanina. Dia inona ho any tiany lahatongavana amin'izany resaka izany fa tsy azoko mihitsy e. Dada, aza atao mahatezitra anao fa ahiahy fotsiny ny ahy. Fa iza no ahiahiny lahy? Ndray aminareo telo mianaka. So dia mba tafahoatra loatra letsy izany fanendrikendrehan'ny lahana izany? Tsy mbola manendrikendrika anareo ange aho fa miahiahy fotsiny e. Ka mitovy ihany letsy izany a. Ary maninona koa raha tonga dia toriany lahy izay raha izany e. Ka mbola tsy manana pirofo aho fa ahiahy fotsiny ny ahy.
fa inona loatra ny mahatonga nyla iahiahanay toy izany? Ny an'ny vololona aloha fantatro fa tsy levony vavony mihitsy ny fanapahan-kevitra ao momba ny fanjiny. Fa maninona? Sady tia tena ny be fialonany ny zanakareo iny e. Dia izany kosa ve letso nanaovany ampibiana amin'ny fanja? Ny fisainan'ny ankizy vavy amin'izao fotoana izao angery dada tsy mitovy amin'ny an'ny ankizy vavy tamin'ny andronareo e. Lasa lavitra loatra mifanendrikendrehan'ny lahy fa tsy havita an'izany mihitsy vololole. Ka raha tsy vololona zany dia ndray aminareo mivady e. Ny ainy anefa mbola tsy ahitako loatra an'izay antony anaovany an'iny a. Dia izaho zany ange izany ny tena tazomin'ny lahonamono amin'ny fanja, nefa fantatra lahy tsara ny zavatra nataoko azy vao aingany. Ka eo indrindra mampisafotofoto an'ity raharaha ty ry dada. Misafotofoto ahoana e? Be loatra ny zavatra mifamaofao tato ato. Fa maofao ahoana? Ka efa ho heritaona sy tapa ny fanja no mipetraka teto. Nataonareo toy ny mpiasa ny fitondrana azy ary matetika mampifamaly antsika izany. Aiza kosa le tsy dia hoe mpiasa. Izany ny zava-nisy teto ry dada fa aza amboamboarina ny resaka. Tampoka teo anefa niova tanteraka ny fitondranareo azy. Ary herinandro vitsy aty aoriana dia reny nahazo amin'ny fanja. Dia aiza no asa ilona miahiahiahy amin'izany rehetra izany? Ka eo indrindritsika e. Na fiatsaram-belatsy fotsiny ny nampidiranao amin'ny fanja nianatra iny, na tafiditra tao anatin'ny tetika ho efa maty-paika mba andrebirebena ny saina rehetra ka tsy hananana iahiahy aminao. Redyredy daholo izany an'lahy izany fa tsy misy mitombona na kely aza. Dia sahinina izany ianao fa tsy ianao no navita an'ireny. Mbola veriko amin'lahy ihany fa tsy nanao an'izany aho. Ary maninona moa no tena lany hoe soron'lahy? Ory dada, aza vilivily kosa ny resaka e. Hitanao tsara fa hatramin'ny fanja vao tonga teto no nalahelo sy nangoraka azy amin'ny nanaovanareo azy ka inona ny tokony aminoko azy? Avelao any amin'izay izany resaka fanjy izany fa mandreraka ny miain'ny fiampangany lahy. Tena mana fotoana mihitsy ny zanakareo iny. Fa misy inona indray retsy a? Tsy misalasala mihitsy izy vera nga mipanga. Mipanga amin'inona? Zaho ny ahihino ao ambadiky ny famonoana amin'ny fanja iny. Marina ve retsy? Efa lasa dala amin'ny alahelo amin'ny fanja mihitsy angamba izy iny. Raha zanareo araha maso ihany fa so manary lamby eny an-dalana eny iny. Fa inona hono ny ampangany indry e? Lazainy fa tsy levony vavony koa ny fanapahan-kevitra ireo momba amin'ny fanja iny e. Fangamo tena tsy nakasitra andry ireny ka. Ka na nakasitrahako na tsy nakasitrahako roneny, tsy za mihitsy no hamono olona amin'ny zavatra tsy misy dikan'izany a. Akoho aza atao trano tsy matoko. Tena miasa saina mafy mihitsy izy iny amin'inona faty amin'ny fanja iny e. Ka tsy indrirera ingeny nendrikendrehany namono amin'ny fanja e? Fenao koa nga efa nataony an'izany? Tena nanasany vangy mihitsy aho. Antso. Ny tsy fananam-pirofony mbola tsy nitoriany aho. Fa ahoana hono? Somba sanatriany vava. Raha se eno a. Dia za ve no hiverinao navita andreny abibiny ireny e? Fa inona marina aloha no nolazainy azy e. Tsy maintsy ny ray amintsika telo mianaka hono ny tomponatoka tamin'iny satria tsika ihany ny nalala fa hifanjarery ny tato an-trano tamin'iny fotoana iny. Za aloha madio tanteraka ny eritreritro e. Tsy misy hidirako mihitsy ny famonoana amin'ny fanja iny. Za koa aloha madio tanteraka mihitsy ny saiko e. Fa raha mbola mamerina an'izay resak'izay amiko iny zanakareo iny dia tena ataoko mahitana tsy fampiteny mandrakizay azy tsy rarahako mihitsy izany. Aza miteny an'izany retsy a. Mino aho fa tsy hamerina an'izay resak'izay tsony izy. Na izaho koa aza mantsy efa mafimafy ihany ny teny nataoko taminy. Dada torabary, dia mandry ve izao ny sainao? Dia matory am-piadanana tsy misy ahiahy ianao. Aza maika ary dada torabary fa hanomboka eto ny aditsika. Vanja. Aza manatona ianao ka matahotra. Inona ny atahoranao? Izao no izy a. Manatitra voninkazo aty amin'ny fasako nareo mivady rapitso. Anatitra voninkazo? Eno a, manatitra voninkazo aty amiko nareo mivady ary nareo mivady ihany. Zay a, tandremo fa tsy misangy a.
ataoko mitondra ny mangidy ianao raha tsy manatanteraka an'izay. Fa inona koa ary ny tika ny nofoko iny? Tena nofy hafahafa. Safambara ve iny? Tsy maintsy manatitra voninkazo zany izay sy raha seheno raha pitso maraina. Dia inona ny dikan'izany? Inona ny antony anireny hanatitra voninkazo eny amin'ny fasany? Rehefa avy misakafo maraintsika sy ianao dia andeha hanatitra voninkazo. Hanatitra voninkazo izy? Eny amin'ny fasany fanjy. Fa maninona no hanatitra voninkazo eny? Mbola tsy fetiny maty ange izao e? Fa nga fetiny maty ihany ny fanaterana voninkazo e. Hafahafa be ty fanapahan-kevitra ao tampotampoka ty ha. Ka ray volana ange izao no nahafatesany fanja dia izay no antony e. Ay ve nefa tamin'ireo ray aman-drenitsika nodimandry toa tsy nisy fanaterana voninkazo tahaka izao. Aza asiana hevitra rehefa izay e. Sa tsy mba malaelo an'iny zanaka nadahanao iny koa ianao io? Ny azoko mandeha zany sika rehefa avy eo e. Ray volana sady koa izay no nahafatesany fanja. Mihazakazaka be ny fotoana e. Nefa dia toa mbola tsy nandrenesam-baovao mihitsy ny avy eo amin'ny polisy. Sa efa nisy vaovao eninao? Mbola tsy nisy ka. Fa iza marinarina vandozana vitan'iny habibiny iny e. Tena tsy mataotody mihitsy Ka izay ny olombelona raha matoa. Tokony manao asa terivozona mandra-pahafatiny mihitsy izay nanao an'iny eloka be vavy iny. Ka izy aza moty mbola tsy azo. Orabala! Fa inona marina no nahazo anareo ka nampivadika ny fiara e? Dia tsy haiko letsy. Izany tokoa rehefa ho avy ny loza e. Fa nandeha mafy anganareo? Ohatran'ny fandehanako isan'andro ihany. Sady lalana efa falehantsika matetika ange iny fa tsy vaovao aminareo e. Ka na izaho koa aza mba gaga mihitsy e. Sa nisy biby na olona nanapaka tampoka? Tsy nisy an'izany ka. Ny lalana koa nge sady mahitsy ny malalaka e. Ka izay indrindra ngery dada no mahagaga e. Tena hafahafa ka. Eny e, fa isoran'Andriamanitra aloha fa tsy maty fo amanainy nareo mivady na dia vo mafy ihany aza. Eny e, sotran'Andriamanitra tokoa. Fa ny fiara aloha tena misimisy ihany ny fahasimbany a. Ka atao ahoana le tsy fa ny vola fitady ny herim-po fanary rehefa tsy nafoy aloha ny aina dia izay ny zava-dehibe. Marina aloha izany e. Dia inona izao no tena maharary anareo? Tratrako ny maharary ahy mafy fa voatery ny direksiona e. Dia ny tongotro koa no akoatra ny reratra madinidinika. Ny andreninareo moa dia ny tongony ny tapaka iny. Aza manary ery dada fa tsy maintsy ho sitrana daholo nareo mivady a. Hivavaka ao anareo a. Misaotra letsy ry aja. Fa hono a. Inona tokoa aloha na tahitaitra nareo hanatitra voninkazo any amin'ny fasany fanja nefa ny andro tsy fetiny maty akory. Ka nasesi-doza angamba letsy a. Tena tsy azoko mihitsy ange e. Tampotampoka eo nareo dia nanapa-kevitra hanatitra voninkazo. Ka ohatran'ny nalahelo amin'ny fanja lesy sady feno ray volana tamin'iny andro iny ange no nahafatesany e. Ay tokoa moa. Ary nakaiza ilay voninkazo? Ka iny koa no nahavarianako. Fa ahoana? Tsy hita le izy e. Fa tsy hita ahoana ary dada? Nisy nangalatra ve? Mety nisy nangalatra matoa tsy hita. Dia iza kory dada no angalatra an'iny a? Ka inona indray moa letsy ny tsy angalarin'ny olona amin'izao fotoana izao a. Efa tena mahatra ange ny malagasy e. Dada Torabatra,
Mandra-paoviana fahanginanao. Fanja. Mandra-paoviana ho any fahanginanao. Inona ny safidinao? Aty am-pasana sa any am-ponja? Nefa na ho any am-ponja azy ianao tsy maintsy afara aty am-pasana ihany. Fanja. Aza mpitahorinao re ahy. Tsy mampitahotra anao fa milaza aminao izay mety hafaranao. Sa kosa ianao mihevitra ny mbola eriary am-pifaliana rehefa sitrana amin'izao mahazo anao izao? Sanatriny a. Matahotra anao aho Fanja. Fa ngaha matahotra indray sady dadatora bary. Aiza fotsiny ny safidinao e, aty am-pasana sa any am-ponja? Ary roviana ianao vao ilaza malina amin'izy telo mianaka. Dray marina. Inona indray ary ny dikany nofoko iny? Ho faty fiasa ho sitrany. Dia ahoana ho lazaiko an'izy telo mianaka ve ny marina? Ka tena mbola tsy sahako ka. Ka hoana ry dada, efa salama? Ie, efa azo lazaina hoe salama aloha na dia mbola somary kelikely ery ihany aza. Ka tsy za monina tonga ny dokotera nanome convalescence 10 andro anao. Ka izay indrindra afaka 10 andro miverina miasa raha tsy misy ny sampona. Mino aho fa efa matanjaka tsara ianao amin'izany. Fa ny eny koa zao efa tena tsara e? Azo lazaina ho tsara aloha e, na dia mbola tsy misaraka amin'ity beky ity aza. Mino kosa fa mety ho afaka amin'iny ihany ianao rehefa oriana kely ao. Efa nampanantena an'izay koa aloha ny dokotera e. Dadatora bary, ka ahoana hitolo-batana ianao sa ho aty am-pasana? Mifona retsy Fanja, mamela kia. Fa ngaha vita amin'ny fifonana fotsy ry dadatora bary efa hoe misafidy ianao na fasana na fonja. Ka zange mbola marefo e. Ka na marefo azy ianao mila mamanga ny fasako e. Mamanga ny fasana fotsiny sa hitondra voninkazo? Tsy mila voninkazo fa mamanga ny fasako fotsiny nareo efa mianaka e. Tandre mifadidy izany a. Eny ary fa mangy ihany izay e. Tandre fa tsy misangy dia tsy maintsy andresy lahatra n'izy telo mianaka manga ny fahasamin'ny Fanja indray izany. Ao ihany fa izy menadazy raha izay iano. Ie, ao ry zareo fa ahoana? Mba atsoa kely anga azafady. Yatsa! Vololona! Ahoana tompoko? Tadiavin'ny dady nareo da? Ho avy e! Fa hoana ry dada? Izao andeha mangy ny fasan'ny fantsika efa mianaka raha-pitso. Mangy fasana ahoana indray e? Hita ho Fa inona indray izany fanapahan-kevitra ao tapitapiko izany? Eno a? Fa inona ny maharatsy an'izany raha izay eno a? Izany ka moa milaza hoe ratsy e. Fa tsy napoziko fotsiny. Ory dada, sao dia hitsena loza indray tsika e. Za aloha tsy handeha Aza miteniteny foana ry vololona. Hitsena loza ahoana? Mbola tsy fahany loza nazo anareo mivadiny ihany nga ianao? Ka inona moa ny ifandraisan'izany ry vololona? Misy ka, samy makany amin'ny fasan'ny fantsa. Adinindry angandry ile nidomy bisikileta indray taonry le andeha hianatra. Inona koa ny diran'izany amin'izao resaka izao? Ka naninona ary indriny mbola nandeha nianatra foana? Isiny ianareo koa izany resaka tsy misy idirany mihitsy ka. Ary alary aja, ahoana? Tsy misy olana mihitsy fa andeha ka. Ary raha se eno? Rehefa izay fa napahan-kevitra ao dia tsy manam-pandavana. Dia ahoana ny tena hevitra ao ry vololona? Ny eny vololona kosa angamba tsy fitiavana amin'ny Fanja no mankalaina azy e. Izay indray le fitsaratsara anao manafitohana mihitsy ry aja. Aleo re izy ry dada hijanona rehefa izay ny safidiny a. Nefitsika efa mianaka ny tiako hiaraka ho any. Ka andao re ry vololona fa aza saro tahotra eo a. Sady zange ny hitondra ny fiara fa tsy dady e. Sy dada koa nga moa mbola afaka hitondra fiara e. Eto na jango ny fiara. Ie, mety eto fa janony eo.
fa ahoana rabary a inona mampiaotraohatranao io sady ohatrany lasa saina be nge ianao zany fa misy inona tokoa ry dada ohatry ny fanina kely fotsiny a fanina mipetra kely ary aloha Zay ary le fanahiko. ndry ty koa fa misy inona koa eo zao ka izay ihany koa nge tsy maninona ntsony aka ahoana tsy maninona ntsony a mety nitapoale nandeha fiara angamo nareo mety ho izay tokoa ngambe ary sary ry zany no mahita ny voninkazo io aleo atsavaiko reto ary efa nalazy daholo le voninkazo tamin'ny fatin'ny fanja rabary a efa roa volana anke izay ka ahoana ny tsy alazo tena voninkazo nge reo fa tsy artifisialy fa ahoana koa ary dady zany fa ahoana ary natongavany voninkazo io teo Dia inona moa zany zao nataontsika samy mijorojoro fotsiny eto? iza koa retso ny jorojoro fotsiny a tsy maintsy mba misy teny kely ataon'ny dadanareo fanja ndreto izay efa mianaka tonga mamangy mifasanao fa sady mahatsiaro ny malahelo anao hivavaka ho an'ny fanahinao mba ho raisin'Andriamanitra hiara-tsambatra aminy any aparadisy ianao dia mamelahy koa anay telo mianaka tamin'izay rehetra tsy nentina ataonay taminao fanja mandria am-piadana nanaka dia nisy inona zao tery vololona nizotra soma tsara ny diatsika dia zao tonga atao trano zao tsika Ka mba hiaho fotsiny ngeny ary eny ka nanao ana rabary tsy de reraka ianao tsy reraka ka ka mandehana aloha mitsotsotra hitsotsotra mihitsy fa aleo aloha any amin'ny toalety vetivety ary naninona ny masindry no nangano hany teny amin'ny fasana sa tsy marina zany Taiza koa izay nangano ho any teo? hita fa nangano hany Eny marina izany. fa naninona ke Ka teny vao tena nalahelo amin'ny fanja. Tsara fananga iny zanak'olona iny Oay, to fanja, loza ndry fa ino zany oatra ny anjery zany Marina tsy dady izany. mety ho izy marina zany fa ndo jerena malaky Andriamanitra dia rabary tokoa ve zany ny anjery zany fa naninona aleo koa hanaraka an'izy da Oay, tena dada ry aza. Dada aleo aloha tonga dia bataitsika daho any am-pandriana ka Ao ary oay rabary fa naninona ianao aleo aloha izy bataina miana daho any am-pandriana ry neny angakanga narinareo io fa mahatsiaro ka manao hoana ianao izay rabary manao anaty koa ianao izay ry dada. marary sady mbola reraka fa inona ny nahasafitra anao tao amin'ny toalety tao tsy haiko aleo aloha izy akaina tsara fa aza rerahanareo mianaka amin'ny fanontaniana eo ka marina zany aleo tokoa aloha izy mbola tsy ampiresahany tsy ho lazaiko an'izy telo mianaka mihitsy aloha fa ny fahitako any avelon'ny fanja tao amin'ny toaletiny nasafitra tena mampalahelo mihitsy ty rainareo rakizy ka efa mba hoe sitrana le fahavoazana tamin'ny lozam-piarakodia fa dia zao ny anjera zao indray ary mbola mafimafy kokoa noho ny teo aloha aza amin'ny fahavoazany tena mafimafy tokoa aloha sady raha filazan'ny dokotera nisy lalana tapaka mihitsy ony Tena matahotra ary aja sy neny Inona ihany ary ty loza mahazo any dady ty? Dia misy ifandraisany amin'ilay diatsika namangy fasana ve zao? ho avy indray ndry sy ny eritreritry indry inona zao ny ifandraisan'izany Ka vao tonga tato an-trano ve tsika dia zao ny zavatra nitrangako. fa inona tokoa raha ny nahazo any dada tao amin'ny toalety tao
mety reraky ny dia angamby iziko. Ka natany an-dalana angena antsika tonga tato an-trano tsy hita soritra teny aminy zany arerahany zany e. Sady lalana tsy dia lavitra nge iny e. Tsy ho lazaina amintsika ihany ve rehefa afaka miresaka tsara izy. Tena manamafy mihitsy ary izy mianaka. Dia ho sanatria ve azo takaitra amin'izao dada? Aza mandefa fisainana lavitra amin'izany ndry fa mitsabo aloha izao ny ataontsika e. Dia entintsika mbavaka koa izy mba ho sitrana soma tsara. Fa maninona ianao rabary a? Toa tsemboka be ianao. Sepotra tsy azoko ny haiko. Ao aloha mahana ny akanjonareo e. Marary azany ry izy mianaka. Mandehana aloha tsy ho amin'ny finday ao an'hevitra ao dokotera ary nenika. Za miandry azy eto. Eny ary dia mba kopakopa eo aloha izy. Loza fanja Ary mideliry izy zany. Aleo aloha tazomina ihany sao dia anahirana io. Fanja matahotra anao afaza manatona ianao. Tena mideliry ty marina. Matahotra anao afanja mandany ianao fa aza mampitahotra eo. Zay kosa fa nitony. Misy dika ve ny delirany teo iny? Fa maninona izy no matahotra ny fanjy. Zay foana ny naverimberiny teo. Mampieritreritra. Ka nanao ahoana ry aza? Mba nahazo torokely izy rehefa avy nidelira teo ry niany. Nidelira ahoana? Nidelira izy teo fa ahoana aloha izy ny dokotera e? Ka dokotera koa nge tsy aho e. Fa efa nafarako ihany sady hoe mety tsy ho ela hoana izy. Ka nanao ahoana ianao izay rabary? Mbola reraka. Ka nidina be koa nge ny tension anao e. Ary nanao delira nge nareo e. Tadidinareo ve ny zavatra nolazainareo teo? Tsy haiko izany fa mbola reraka fotsiny velao aloha izy ry aza fa aza presahana tsony Fa inona ho any tena atahoranareo amin'ny fanja fa zany foana nge ny rediredinareo teo e. Retirety ahoana le tsy fialako izany. Fa inona ny tokony atahorako amin'ny fanja? Ka zany foana ny naverimberinareo teoko. Ohatra ny mahita amin'ny fanja mampitahotra anareo zany nareo. Mbola reraka fa velao aloha atory. Velao aloha izy atory aza. Io fa taitra. Ka nanao ahoana ianao izay rabary a? Fa nanina ianao izany ry dada? Efa tonga ndry. Fa nanao ahoana ho a dada izany aloha e? Ka nanao ahoana ho a rabary a? Efa metimety kely aka. Efa tsy dia maninona intsony? Efa tsy maninona loatra. Tena efa nampatahotra anay mihitsy ianao teo a? Efa azoazo re ahy. Ino io halika be io? Tena ifanja. Aza manatona ianao fa matahotra fanja. Aza manatona ianao e. Aza kely tainao a fanja. Vonjeo. Vonjeo rabary zany. Vonjeo. Aleo aloha vonjena. Fa misy inona rabary a? Fa misy inona ho a miantso vonjeo ianao? Tsy misy ninona ka. Ka miantso vonjeo ianao? Rendremana dia nanofy ratsy. Fa nanofy inona? Amin'ity andro atoandro? Ka nanofy ratsy fotsiny ary. Fa velao any izany fa tsy te heritreritra an'izany a. Dadatorabary. Fanja. Tsy lazany marina amin'izy telo mianaka mihitsy ianao. Ho ampijaliako ianao mandra-pilazana ny marina amin'ry zareo. Saingy tsy hamoana anao fa ampijaliako fotsiny. Tena
fantsandray ny azoko nofiny tena mampatahotra ny teniny inona reno ataoko e. Oay, ny aloko fantsandray io ary rehefa zarerony eto dia tonga avy amin'ny foana sady manatona izy izany. Aza manatona ianao fa matahotra fanja kendainao indray anga tena kendaina aza kendaina fanja fontsea fa misy ina ry dada? tsy misy nininona ka. Tsy misy nininako miantso vonjeo ianao e. Tsy niantso vonjeo aka. Tena niantso vonjeo ianao ry dada. Nisofoko roa mihitsy ny naheno anao niantso vonjeo teo. Nanonofy angamba? Amin'ity andro atoandro be nanahary ve? Sady ianao ara tsy matory akory. Aineny Ie, za ihany. ka niantsoantso vonjeo ange dada teo ry neny e. Miantso vonjeo? Tsy misy an'izany re raha se eny fa hiajako ny be resaka. Hita fa niantso vonjeo nareo teoko. Tary amin'ny toalety tary any nahena nareo niantso vonjeo. Ka niantso vonjeo ohatran'le omaly indray izy izany? Dry, nga izy efa nanao an'izany koa omaly. Ie, fa lasainy hoe rendre manao hono izy dia nanonofy ratsy. Avelao an'izany ry izy mianaka. Ary manafinjavatra mihitsy ange ianao raha izany e. Tsy misy afeniko izany ry eo fa avelao an'izany e. Sorry stely mianaka, misy zavatra ho lazaiko anareo. Sao dia mbola reraka ianao fa mifitsaha aloha e. Tsy maninona fa aleo lazaiko e. Fa misy inona e? Tsy tokony mbola iresaka betsaka nge ianao ry dada e. Avy aloha re izy ilaza izay tiany ho lazaina fa aza ifandrombahanareo mianaka io a. Marina izany teny aty izany fa eno ia. Miaino anao indray ary izay e. Ny amin'le lozam-piarakodia e. Maninona le lozam-piarakodia? Eno a? Nahitako ny avelo ny fanja ny serana teo anoloana ny fiara no niteraky ny lozam-piarakodia. Avelo ny fanja? Ahoana hoe ry Avelo ahoana koa? Tao a? Tena Tsy haiko izay ilazana azy na avelo na angatra na lolo. Ka maninona ary any tsy nahita an'izany ka? Ka izaho ihany angamba ny tia Miseho. Matahotra an'izany resaka ao izany ary dada ka. Nefa dia izany ny marina e. Le teny amin'ny fasana indray dia ny fahitako an'le voninkazo saika terytsika amin'ny vady no nanaitra. hitanareo teo ambony fasana anga le voninkazo. Sady mbola tsy nisy simbana kely aza. Fa inona daholo izany raha bary ary maninona no ianao rery foana ny mahita an'izany? Le tao amin'ny toalety indray dia mbola ny fahitako ny avelo ny fanja ihany indray koa no nasafitra. Ry dada, fa inona daholo izany e? Dia inona daholo ny dikan'izany? Mampatahotra mihitsy izany tantarainao izany raha bary sao dia manao delira ary ianao io. Tsy manao delira fa ny marina lehitra izany tantaraiko anareo izany. Tena misy dikany angamba izany e. Ifanjangenina nery anatitra voninkazo teny amin'ny fasany e. Ry dada, tena normal ve no amin'ny resaka io e? So mba tereniny aretina ary ianao dia miteniteny foana? Aoa, tsy miteniteny foana retsy fa izany ny marina. Mbola ifanja ihany koa ny nanery hamangy ny fasany niaraka taminareo telo mianaka. Tena mino mihitsy aho fa misy dikany daholo izany rehetrarehetra izany ry dada. Ary so mba mitombona ihany ary ny ahako e. Marina le tsy ny ahihany la
tena menatra anareo mifona aminareo telo mianaka rapary dia ho sanatry ve endraseno zaho no nanolana ny fanjy andrery rapary dada tena tsy namposiko dia sahanao ve fona sy milela-paladianareo telo mianaka fa inona loatra ny nahazo anao ny tena anao fanao abibiana toy izany ilay kambody kely mety ny filany ratsy ahy na izany aza tsy nieritreritra ny amony azy mihitsy afa le fampatoriana ny meko azy no disy be loatra ka iny izy tsy mifointsony dada tena tsy namposiko menatr'olona le dada nrehareako mifonanaka milela-paladianareo telo mianaka finina loatra na tonga anao isaro-biby toy izany ry dada mba ray-mpianakaviana mendrika ihany nafantarana ianao fa dia inona loatra tokoa rapary na tonga anao anaonao foana oatra izany tena nanenenako tongotra matanana ny atalako saingy tsy ampiverina amin'ny maty tsony izany mifonale tsy riaja tena tsapako ny avesatry ny alahelo an'lazy ny atezeralahy raha izany atezerako izany no apariko dia reto tanako reto mihitsy ny tiako anapotra ny ainao matokiela fa raha misy ny fitahiana kasitrana soamantsara dia vonina hiatrika ny fitsarana sy anefany saziko nosombanao tamin'ny adalanao ny fiainam-pianakaviana tena tsy mifadotrovany ianao tena tsy namposiko rabary ianao ve no navita an'izany fa dia naninona loatra dia le zanaka kambody kely tato an-trano ve ny sahanao natao an'izany fona ka merina inona tsony moa ny fifonanao menatra n'le anadahako any am-pasana inona koa izao mbola tsy voalazanao azarana alahelo ary izy telo mianaka azarana tezerana raha sanatrika ho isaony farany ny ratsy ataony mako loza miantona ka raha milatsaka tsy maintsy mamono na mampitondra takaitra oay safotra dada tena safotra marina ao vonjeo aingana aloha sy ny tongony sy ny tanany fa zaka ranomanitra aiza koa moa le ranomanitra teo io ambola tabatra kely orineny ty ohatry ny hafahafa be nga izy zany eno hoe bary rapary dada dada ahoana rineny tsy namana tsony ty resmenata zany ve andray kosa dada tsy mariny izany tsy maty izany ianao dia lozanao sahaty ve izay aizany tany ilay akory dada rapary tena losanao sahaty ve izay telo mianaka aizany tany ilay anay rapary andray kosa mahereza risy mianaka oka izay mahereza fa izay ny lahy marina ny teniny teo fa ny ratsy atao tokoa loza miantona ka raha milatsaka mety mamono natolotry ny ACEEM radio anareo teo loza miantona tantara indray miseho nosoratany tatafara novelomon-dralala sy Christophe Rabiarimanana miaraka tamin'ny Sylviarandrenatoandro Fifi Nanja nandray feo sy nandrindra ra teknika mamy Arvoly nanatontosa Nanja